Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy, Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra isika ary mankasitraka azy satria mbola nomeny tombonandro avelomana tahaka izao. Misaotra azy ihany koa isika sady mankasitraka azy satria nataon'Andriamanitra afaka manaraka indray ny fandaharana zay karakaray ny fiangonana Refy Androndrakely. Fandaharana mitondra famonjena, fanasitranana, fanafahana ho an'izay mino sy zay mandray ny teny. Ny tenin'Andriamanitra entinay tahaka izao mantsy dia inonay fa tsy avy aminay na avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Jesosy Kristy. Toy izao nefa no tenin'ny Baiboly any amin'ny Salamy 7:1-2 ataoko fa maro amintsika no efa mahay tsara azay teny zay. Zao ny voasoratra ao: nandefa ny teniny izy mba asitrana ny marary. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra entinay androany raha ilonareo ary raisinareo amin'ny fonareo rehetra dia hitondra fanasitranana raha ohatra ka marary ianao, hitondra famonjena raha ohatra ka manana olana ianao, hitondra fanafahana raha ohatra ka mahatsapy anao hoe misy zavatra hafahafa hery ratsy zany miasa eo amin'ny fiainanao, ary hitondra fitahiana ihany koa. Noho zany dia mitona anareo tsiraray avy zay efa eo-pototry ny fahitalavitra ny tenako amin'ity androandroany ity mba iny sy andray ny afatra entinay amin'ity androany ity. Mialohan'ny hitondrako ny afatra dia andao anokana fotoana anaovana vavaka isika. Mivava amin'ny fonao rehetra ianao mba hiteny aminao amin'ny alalan'izao fandarana arahanao zao a ny tompo Andriamanitra tsotovo, ka ho fahasoavana ho anao, ho fahasoavana ny fiainanao amin'ity androany ity. Hivavaka antsika. Ry Andriamanitra rainay malalo, rainay masina, rainay zay ny an-danitra, misaotra ary mankasitraka anao zahay fa tsara ianao ary mpanao tsara. Misaotra ary manome voninahitra anao ihany koa satria nomenao tombonandro avelomana sy iainana toy izao zahay. Misaotra ihany koa satria afaka mandray ny teninao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Koa dia mivavaka aminao zahay, aoka hiasanao Andriamanitra, hiteny amin'ny olona tsiraray avy ianao ka ho fahasoavana ny fiainana mandritsy ny andro manontolo sy zay mbola ho avy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako an'izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Eny ary tompoko, ny afatra entiko anareo androany dia afatra mitona anao, mitona anareo mba ino fa zay lazain'Andriamanitra dia marina ary tsy maintsy tanteraka avokoa. Raha tena kristiana tokoa mantsy ianao ary manana Jesosy ho tomponao, ho mpamonjy anao, dia izao: tsy tokony hisalasala mihitsy ianao manoloana ny teny zay nataon'Andriamanitra, indrindrindrindra fa ny teny zay hitanao ao anatin'ity Baiboly ity. Fa tokony iny zay voalaza ato ianao, ary tokony iny fa marina ary tsy maintsy ho tanteraka ny teny rehetra zay nataon'Andriamanitra. Tsy misy varany mantsy ny maha-kristianina anao na ny maha-olon'Andriamanitra anao raha toka tsy mino zay lazain'ny Baiboly ianao, na ihany koa tsy mino ny famarinany teny ato anatyity Baiboly ity ianao. Tsoroko aminareo anefa fa miankina amin'ny finoanao ny tenin'Andriamanitra sy zay voalaza ao anatin'ny Baiboly ny anamarinan'Andriamanitra ny teniny eo amin'ny fiainanao. Averiko indray hoe miankina amin'ny finoanao ny tenin'Andriamanitra sy zay voalaza ao anatyity Baiboly ity no anamarinan'Andriamanitra ny teniny. Anome ohatra aminareo ary ao: tojolana ny zanak'Israely zay notarin'i Josoa tamin'ny fotoanandro. Tojolana ry zareo satria voasakan'ilay tanàna ny Jeriko
voasaka an'lay mandan jeriko ny dian'izy ireo ho any am'lay tany tondra drono sy tantely zavatra mety mitrango am'ny fiainany zany hoe ianao andeha iroso amy lalam-pitahina iny no voasakana tapoka de to zao ny fandehany tantara raha ohatra ka fitininy ao amin'ny Josoa toko fahenina no ahitantsika azy tantara zay araky ny nambarako teo dia tojo olana tena lehibe sy tena lehibe ny zanak'Israely zay notariany Josoa tam'izany fotoana zany ary nanoloana an'le olana dia tena verevitra sy niaty saina ry zareo satria hitododo any am'le tany tondra-drono sy tantely zareo tamin'ny fotoana io no voasakana tapoka tak'izany voasaka n'lay tanàna Jeriko voasaka n'lay mandan Jeriko kanefa tsy maintsy mamaky vaky an'io tanàna io zareo raha te ho tonga somatsara any am'le tany tondra-drono sy tantely isaorana nefa ny tompoandriamanitra ry mpiany malala isaorana izy ho iao fa tamin'ny fotoana tsy nampozina de tonga teo aminy ny tompoandriamanitra tonga teo amin'ny zanak'Israely zay notariany Josoa nanome vahaolana azavaiko aminareo fa io andriamanitra io lay naharilanitra sy ny tany lay nahary atsika lay andriamanitra voalaza nyity baiboly ity de andriamanitra tsy mba mandao na mafoy ny olony zany izy fa raha sanatria ka tojolana ny olon'andriamanitra anankiray de tsy maintsy tonga eo izy mitondra vahaolana ary vahaolana tsara indrindra ka ny teny nataon'andriamanitra voalohany tam'izany raha tonga teo amy zanak'Israely zay notariany Josoa izy de izao ao amin'ny Josoa toko fahenina andiny faharoa zao mivoasoratra aro ny tompo tamy Josoa indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko mba ny mpanjakany mba ny lehilahy maheriny nambarany tompo tam'izany fotoana zany fa izy andriamanitra tsy toy mihitsy no hiditra nitsihatra aman'lay olana eo amin'ny Josoa sy ny zanak'Israely ka anolotra ny vaovaoka rehetra ny mponina rehetra ao amin'ny tanàna Jeriko io anolotra ny tanàna Jeriko hoe ho an-tanany Josoa sy ny zanak'Israely iny de mazava-be zany tsy edika-hevitra intsony fa raha andriamanitra no teny hoe ho atolotra eo tananao ny tanàna ho atolotra eo tananao ny mponina rehetra dia azo antoka zany fa ivoako mpandresy ny zanak'Israely ivalay olana ry hafanao tataka zany mihitsika ny fiainana miaraka amin'ny tompoandriamanitra misy ny olana fa izy mitrantsehatra ka dia mama an'lay olana ny teny nataon'ny faharoa indray de izao eo amin'ny andiny fahateloko hatramin'ny andiny fahenina andovakitsika le voasoratra ko mandehana manodidina ny tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra ene mananoana vanao izany ary asipisorona fito mitondra anjomara fito mahafanena eo alohan'ny fiara ary amin'ny andro fafito dia hodidino impito ny tanàna areo ka ny mpisorona hitsoka ny anjomara ary raha manao feolavareny ny anjomara mahafanena ka renareo ny feon'ny anjomara de anakora mafy ny vahoaka rehetra ka de irodana am'izay ny manda ny tanàna ary akatra samizotra am'izay tsy miavy ny olona voalaza eo indray de izao na mety oromarika andriamanitra hoe zao no ataonareo ka raha raisinareo zay teniko zay de irodana io manda io ho tanteraka aminareo lay ny olazaiko hoe atolotra eo tanànareo ny tanàna sy mimponina rehetra ao amin'io tanàna Jeriko io de nasain'andriamanitra nandeha nanodidina ny tanàna ny zanak'Israely ndre mandeha sanandro ary amin'ny andro fafito adidina impito de rehefa vita zay mandidina impito zay de tsofina mafy ny anjomara de asain'andriamanitra manakorany ny olona de zao ny tokony men'andriamanitra raha manao zany ianareo dia irodana mandany Jeriko ary omora aminareo ny andravany tanàna ary ho resinareo tanteraka ny mponina ao de zao ny mampahery
tena tao amin'ny Josua sy ny zanak'Israely ray manontolo ny finoana an'Andriamanitra sy ny teniny. Tena nesorony tao amin'ny sain'izy ireo mihitsy ny fisalasalana ny sy ny tsy fankatoavana. Marina fa hevitra hafahafa raha my maha olombelona no nasain'Andriamanitra nataony zanak'Israely hoe andidina ny manda fotsiny ndre mandeha san'andro, de amin'ny andro fafito dia hoe andidina impito indray, de aorina an'izay dia hotsofina ny anjomary mafanena, aorina an'izay dia iorakoraka ny olona rehetra. Zany hoe tsisy fampiasa-kery zany eo, kanefa dia hoe irodina ny manda. De zay no natonga hoe tena nino Josua sy zanak'Israely ray manontolo. Tena nesoron'izy ireo tao anatin'ny sainy sy ny eriteri ny fisalasalana sy ny tsy fankatoavana. Fa ny tao anatiny de hoe Andriamanitra no miteny, Andriamanitra no maniraka, Andriamanitra no efanam-panantena, ka dia tsisy tokony andavantsika zany fa dia hoekentsika sy ankatoavitsika. Zay no lazain'Andriamanitra. Tena nekeny, tena nankatoavina ara-baky teny. Ry havanao, fiainana tahaka zany mihitsy no andrasan'Andriamanitra aminao, dia ianao zay mahita sy mandray am'izao fotoana izao. Ianao ilain'Andriamanitra miny sy manaiky fa marina, ary tsy maintsy tanteraka ny teny zay nolazaina ka ankatoavinao. Koa rehefa nandeha tokoa zany ny zanak'Israely, nandery zareo, nankatoa sy nampiatra an'ilay afatrafatra napetraka Andriamanitra taminy, de ina tokoa no nitranga ny rodana ara-baky teny ny mandany Jeriko. Tena hoe ny rodana ara-baky teny iny. Ry havanao, zay fiainana zay ny tena mahafaly an'Andriamanitra amin'ny olona zay manompo azy. Ka rehefa hitan'Andriamanitra fa mino azy, mino ny tenin'ny olona ka mankatoa, mampiatra, tsy misy fisalasalana, tsy misy firorona saina, dia miasa Andriamanitra. Dia miasa Andriamanitra ary miasa amin'ny fomba magaga. Tsy magaga sy talanjona ve anao mieritreritra za tantara zany hoe tatak'izay fotsiny no nataony zanak'Israely, dia nirodana lay mandany Jeriko zay tena matevina de matevina sady avo de avo. Tanteraka lay voalazan'ny Baiboly any amin'ny bokin'ny Malakiany manao hoe tsy amikery nampatanjana tokoa fa amin'ny fanako ho ny Tompoandriamanitra. Ry havana malala, tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Zay ny voalazan'ny anjely Gabriela, liko toko voalohany 17:10. Ohatra manaraka ihany koa, entiko milaza aminareo fa marina ny tena nataon'Andriamanitra ary tsy maintsy tanteraka. Hojerentsika ny liko toko 17 de ny andininy 1:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Araka ny voalaza ao dia tafahoana tamin'i Jesosy ny boka folo lahy, ary naniry ny mba hositranin'i Jesosy ry zareo tamin'izany. De nitaraina hoe ry Jesosy io mamindrafo aminay, diovy amin'ny ampokany izahay, sitrano izay afao am'izao retina mahazo anay zao izahay. De rehefa nitaraina tahaka zany izy ireo dia tsotra ny teny Jesosy taminy, zao azy mandeha ihany ianareo, misy ho ampisorona. De ina zavatra nitranga, tena nino isy folo lahy, tena nino ny teny Jesosy. Zay natonga azy ireo tsy salasala, ny lasa nankany ampisorona, satria fantana fa mandra-patonga any am'ilay mpisorona dia hiala eo amin'ny tenan'izy ireo ny aretina, satria Jesosy no efa niteny. Tsy mampanao zavatra tsy tokony atao zany Jesosy, zay ny folon'izy ireo. Tsy mampanao zavatra mety hameloka atsika na diosantsika zany Jesosy, zay ny finoan'izy ireo. Ka rehefa niteny Jesosy hoe mandehana misy eo ampisorona, na dia tsy tokony andehany ary zareo amin'ny maha-olona, dia nandeha, tena nandeha tamin'ny finoana. De tantarain'ny Baiboly hoe tena mpandehanana dia nihitsana tsikelikely ny abokana teo aminy, ary mandra-patonga tany ampisorona
dia sitra tanteraka izy ireo nadio indray a ny tenan'izy ireo niala zato ny ampokana teo amin'ny izany iny ry avanao ry mpiany malala tian'Andriamanitra ianao ino zay lazainy akato zay lazainy ara-piatra izany eo amin'ny fiainanao ry havana malalo ianareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao hoy aho hoe atraiza ny finoanao any Andriamanitra sy ny teniny atraiza ny fankatoavanao zay lazain'Andriamanitra atao anaty ity baiboly ity azaveko aminareo zay rehetra mahita sy mandre am'izao fotoana zao a fa amin'ny alalan'ity baiboly ity no itenenan'Andriamanitra amin'ny olony ary amin'ny alalan'ity baiboly ity no ilazan'Andriamanitra ny zavatra zay tiany atao eo am'ireo olona zay manompo azy ko raha misalasala ny am'izay voalaza ato anaty ity baiboly ity ianao dia tsy misy azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao tsy misy famonjeny azon'Andriamanitra tanterahana tsy misy fahasansitranana azon'Andriamanitra omenanao tsy misy fanafahana afaka ho tonga eo aminao ao anatin'ity baiboly ity zao no ahitana teny milaza fa ny olona rehetra mino an Jesosy sy mandray an Jesosy de ambara hoe taranak'i Abrahama zany olo zany zanak'etery fikasana tahaka ny Isaka izany olony izany andao nge vakitsika ny voalaza ato amin'ny Galatianina toko 7 Galatianina toko 7 a dia zao ny voasoratra Galatianina toko 7 de ny andininy safady Galatianina toko 7 de ny andininy fa 17 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy a Kristy tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lasy vavy fa raha ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy fa raha Kristy ianareo de taranak'i Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana de tak'izany koa Galatiana toko 4 de 20 fa isika ry ralahy de zanak'ety fikasana tahaka any Isaka ny tenin'Andriamanitra ambara am'ireo teny reo de mazava zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zay nataon'Andriamanitra tamin'ilay lehilahy atao hoe Isaka dia azon'Andriamanitra tanterana ihany koa eo amin'ny olona zay nino an Jesosy sy zay efa nandray an Jesosy ary manana Jesosy mitoetra ao anatiny zay ny voalaza ty baiboly ity tam'izany fotoana zany anefa dia tena notahina tena nambinina be tam'izay zavatra rehetra nataony i Abrahama sy Isaka ninona ny antony satria Andriamanitra tam'izany fotoana zany efa nanao fianianana tamin'ny Abrahama fa hotahin'Andriamanitra i Abrahama ary amin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama no hitahin'Andriamanitra ny fianakaviana rehetra ety ambonin'ny tany koa raha tsy mino an'izany teny zany ianao tsy mino ny voalazan'izany baiboly zany ianao dia ahoana mo no hitahina anao manokana am'izao fahavelomanao zao na dia milaza azy ho kristianina milaza azy ho mpivavaka azy ianao ary mino ao fa izany no fototra mahatonga ny kristianina maro mahantra resan'ny fiainana tsy mety tafarina mihitsy na dia efa amataonany maro azy no na kristianina azy na mpivavaka azy marina fa misy fotoana tsy hoe eny eo de tena hotaina sambinina be anao marina fa misy fotoana zana toetra ianao fa ny azo atoka ny teny nataon'Andriamanitra ao anaty de baiboly ity dia marina ary tsy maintsy tanterahana marina ary tsy maintsy tanterahana ry havana malalo raha tsy mino ny voalazany teny voalazany baiboly ianao tsy mino anao fa teny nataon'Andriamanitra ty baiboly ity de tsisy azon'Andriamanitra atao anao ary zany mety ho antony ho ia
matonga ny fiainanao a manaka ankehitriny tsy misy mangirana mihitsy. ao anaty ity baiboly ity ihany ko zao de ahitana fa rehefa nalefa tety ambony tany Jesosy Kristy de nirahana ary nosorany n'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery mba hanasitrana ny marary, mba hanafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly. Asy ny apôstôly toko 7:7 no manambary zany. De zao mampalahelo, maro am'ireo olona milaza azy ho kristianina, milaza azy ho mpivavaka no tsy mino an'izany fanasitranana sy fanafahana ataon'i Jesosy Kristy zany, tena tsy mino mihitsy. Ary misy aza am'ireo kristianina sasany zay tsy mino no mahavita mandefa SMS aty amiko, mahavita miantso ahy any telefônina de miteny hoe marina daholo ve zany lazainao zany, marina daholo ve zany lazainao zany, satria mba kristianina ihany izy, mba mivavaka ihany izy amataonany fa tsy mahita an'izany ao amin'ny fiangonana misy ahy ao, ary tena mpivavaka zahay fa tsy misy an'izany ao amin'ny fiangonana misy anay, fa maninona any aminao ihany no lazainao fa misy an'izany, de marina daholo ve zany lazainao zany. De zao no avaliko azy, tompoko, marina daholo zany lazaiko zany mikasika any amin'ny fanasitranan'i Jesosy, mikasika any amin'ny fanafahan'Andriamanitra, mikasika any amin'ny fitahin'Andriamanitra, satria tsy miova Andriamanitra, tsy miova le ray, tsy miova le zanaka, tsy miova Jesosy Kristy, ary tsy miova tak'izany akoa ny fanahy masina. Fa Andriamanitra tsy miova, fa ny olona no tsy mino zay voalazan'Andriamanitra sy zay voalazan'ny baiboly. Ny mpitarika fivavahana sasany no tsy mino zay voalazan'Andriamanitra sy zay voalazan'ny baiboly, ka dia tsy afaka ny mahita tahaka zao zavatra tantaraiko sy ambarako zao a izy. Ry havanao, ny zava-misy aritako de zao hoe tsy mino an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ny maro amin'ny olona, tsy mino an'Andriamanitra sy ny teny ao anaty ity baiboly itya ny maro amin'ny olona. Raha toa ka toy zany tokoa ny mombanao de hoy aho hoe tsy misy azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Ekena fa kristianina ianao, ekena fa mpivavaka ianao, fa tsy misy azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Fa ny tena mampalahelo ihany koa de ity, maro am'ireo kristianina, maro am'ireo olona milaza azy ho mpivavaka no tsy mety manana finoana izany mihitsy izy eo amin'ny fiainana. Tsy mety mino an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra voalaza anaty ity baiboly ity izy. Sarotra be aminy ny mankatoa zay lazain'Andriamanitra ato anaty ity baiboly ity, hoe akatoa tahaka ny Josefa, akatoa tahaka ny Josoa sy ny zanak'Israely, akatoa tahaka ny Laiboka. Sarotra mihitsy no anaiky sy akatoa zay lazain'Andriamanitra tahaka izany. Sarotra aminy manaiky ny torevitra zay omen'Andriamanitra azy na omeny mpanompon'Andriamanitra azy. Ohatra efa nisy zao a ato amin'ny mpanjaka faharoa ato a, mpanjaka faharoa de jerentsika ny toko 5:1 ka hatramin'ny 2:12 tsy hovakiana le izy. Efa nambarako taminareo ihany ity tantara ity, tonga tany amin'ny tanin'Israely ny lehilahy anankiray Sirianina, zay komandy miaramila Sirianina, tonga tany amin'ny tanin'Israely izy mba hitady fanasitranana, satria nandre fijoroana vavolombelona izy hoe any amin'ny tanin'Israely misy lehilahin'Andriamanitra afaka manasitrana iapokana. Ka rehefa tonga tany izy dia zao no tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra, Elisa io, hoe teny nataon'i Elisa taminy, mandehana ianao mandro impito ao amin'ny onjorotany mba ho sitrana ianao. Fa rehefa mitsopoka ao ianao ka mandro ao de ho sitrana. De inona ny tranga? Tsy nino izy, tsy nino izy, tsy resy lahatra izy, de tsy nanaiky izy
ary tantray ny baiboly aza fa de tapa-kevitra ny ody miaraka fatezerana tsy nino izy ny torevitra zay nomeny le mpanompon'andriamanitra azy hoe zay ny torevitra omeko anao mba asitrana anao de tsy nekeny tsy ninony ry havana malalo maro amin'ny olona nge no manina fiaina tahaka zany e be de be re olona raisitra ao mibirao dia omeko torevitra izy arak'izay amanginy ny fanan'andriamanitra torevitra zay everiko fa avovonjy ny fanahany ahasitrana azy zay marary avovonjy azy malona ny olana afaka azy malona ny herin'ny famisaviana sy ny herin'ny demony zay mamatra sy manageja azy dia misy lolo mandray zay sorana an'andriamanitra lehibe fa misy misalasala misy mirorosaina ary anisany torevitra omeko matetika de ny tomboko ny olona mba amonjy le fotoam-pivavahana zay ataonay tsy hoe le fotoam-pivavahana ataonay ihany akory ny tsara indrindra amin'ny fotoam-pivavahana rehetra misy eto Antananarivo na misy eto Madagasikara tsy atompoko fa izay kosa tena mino tena resy lahatra fa miasa ao anatin'le fotoam-pivavahana zay ataonay ny tompoandriamanitra ny tompo Jesosy ary manamarina ny tena loka mivavanay manamarina torotena ataonay manamarina ny hetsika ataonay tsy olona ray na olona roa no efa nanehoan'andriamanitra fahasoavana rehefa nisy nanaiky ny torevitra nomenay fa olona marobe mihitsy ary zany no ato mahatonga manokana ho a manokana tsy misalasala mihitsy na miaotraotra ny manasa olona hoe tokava tompoko tokava ny atalata tokava ny alakamisy samy manompoka amiray ora sasany ny fotoam-panafana ataonay na hoe tokava ihany ko ny alahady miditra fitsasany na miditra amin'ny folo na miditra amiray ora sasany zany fotoam-pivavahana ataonay zany satria raha mino le olona raha resy lahatra le olona fa mpanompon'andriamanitra izahay afatra avy amin'andriamanitra no entinay zavatra raha baiboly no entinay amin'ny olona dia ahita ny voninahitr'andriamanitra izany olona zany iny ry havana malala zay mahita sy mandray anay a mandrea manokana am'ty androandroany ity nanao ahoana ny fiafaran'ity lailalam-boka raha ohatra ka tsy nanaiky ny tenina ataon'ny Elisy izy nanao ahoana ny fiafaran'ny Josoasy zanak'Israely raha tsy nanaiky ny tenina ataon'andriamanitra tamin'izy ary nanao ahoana ihany ko ny fiafaran'ny re olona marobe zay nanana olana raha ohatra ka tsy nino ny teny nambaranay izy mitena zany mantsy izahay satria manao hetsika lehibe zahay a am'ty volana ity manao vavaka fanafahana arana vavaka fahasorana de iloilo ny marary ny ataonay de ampiarinay lay voalazany baiboly eo amin'ny marika toko fahenina andiny fafito sy ny andiny faharoabe folo sy fahatelo ambe folo ary ny Jakoba toko fadimy andiny faefatra ambe folo satria mino ny baiboly zahay mino zay voalaza ao zay fa tenin'andriamanitra de ampiarinay zany koa raha mino anao de tongava tompoko raha mino anao de hiasa aminao ny herin'andriamanitra ny herin'andriamanitra magaga amonjy anasitrana anafaka aretay anao ny teniko farany de zao ho Jesosy raha ino anao de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ny dera ny aja ary ny voninahitra ny de atolotra ho an'andriamanitra ray zanaka fanay masina ivavaka arsika am'izao fotoana zao raha mino ihany ko anao de apetra amin'ny fonao tananao na apetra amin'ny faritra misy marary na mandolia anao fa hiasa ny herin'andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao vavaka atsika ry andriamanitra ry tombotsy to rainay masina zay ny an-danitra ianao misaotra ary mankasitraka anao zahay satria afaka nitondra ny teninao aho tamin'ty androandroany ity nanambara sy nanamafy fa teninao ny voasoratra ao anatyity baiboly ity zay amarininao sy ataonao tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona zay mino sy mandray koa de mamindra fo am'ireo olona tsy raray avy ianao am'izao fotoana zao misy amin'izy ireo no manana olana marary ampahorian'ny fanaratsy mamindra fo amin'izy ireo anao ka vonjeo
ho afaka am'izany zavatra manjo azy zany izy amin'ny anaran' jesosy didiko ny fanaratsy mpitondra retina mpitondra olana iala amin'ny anaran' jesosy kristy didiko ny herin'ny ratsy rehetra iala amin'ny tokantranony olona ary tsofoko rano ho amin'ny fitaina sy fahasoavana ny tsiraray avy zay nahita sy nandrea tamin'ity androandroany ity tompo apetrako mpilatananao ny fiainan'ny olona zay ho avy amonjy ny fotoany dehibe zay ataonay fiangonana refy androndra kely am'ity volana ity omenanao ny dera sy ny ajary ny voninahitra ray amin'ny anaran'i jesosy amena zay zany tompoko ny fotoana antsika ka dia mametraka ny mandram-piona amin'ny herindray tompoko eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refy androndra kely